Miarabantsika tsy avindray tratra izao sabata maraina fa 5 volana aprily izao misaotra an'Andriamanitra isika mbola nomeny ny fahafahana indray dia ny tsahatra miaraka aminy sy ny ahafahantsika miaona aminy. Nanderantsika amin'ny mofinainana io dia hivavakasika. Itoko Andriamanitra eo velom-pisaoranao izany amin'ny fitahina sy ny fitantananao ary mankasitraka indrindra ny amin'ny fiasanao fiainanay. Ilay tenao izay ankehitriny dia mangataka aminao indrindra mba mila ny fahatsoana sy ny rehetra ary ihany koa natsotra ny fahasoavanao aminay mba hahafahanay miray aminao. Mba zava-tsoa izay amin'ity maraina ity ary taomy hiala amin'ny akamoana sy ny fahakiviana rehetra fa raha tsy nomenao fanahosa zahay fa fanahy mahony tena. Aminaran'i Jesosy, amen. Teny mofinainantsika androany dia manao hoe raha tsy nahomby ianao matokia. Alaina amin'ny Filipiana 4:12 manao hoe tsy toy ny efa nahazo sahady aho na efa tanteraka sahady fa miezaka aho hiazona izay niazona an'i Kristy Jesosy ahy. Amen. Mba azahoana fandraisana amin'ny ady atao amin'ny ota dia tsy maintsy mitoetra eo akaikin'i Jesosy ianao. Ny tsy finoana dia mampisaraka manjaka rehefa ny fanahy amin'i Kristy. Ampirisihana isika tsy resaka momba ny fahalemena sy ny fahakiviana. Aoka ny tsirairay ianao hoe malahelo satria mora voataona ny fakam-panahy, malemy mivavaka ataoko ary marefo ny finoako. Nefa mikatsaka ny hatratra ny fahatanterahany toetra amin'i Kristy ahako. Afaka miteny ihany koa isika manao hoe nanota aho nefa tiako Jesosy. Imbetsaka ny lavo nefa mbola naninditra ny sanjina monjy ahy izy. Nolazaiko taminy avokoa ny adisoako, niaiky taham-pahamenarana sy alahelo ihany koa fa tsy nanome voninahitra azy. Nijery ny azo fijaliana fa tsy niteny hoe izao rehetra izao dia naritany noho ny amiko, naseho ny fanahy masina tamiko, ny tsy fahaizako mankasitraka, ny fahotako tamin'ny fanalako baraka an'i Kristy. Efa mamela ny fahotako ilay tsy nahalala ota. Miantso ahy izy ho amin'ny fiainana ambony sy mendrika kokoa ary miezaka natratra an'izay zavatra eo aloha aho. Engany tahaka an'izany tokoa ny vavakantsika. Ny fanetretena izay mitondra voa sy mameno fanahy amin'ny fahatsapana ny fitiavan'Andriamanitra dia hiteny amin'izay nitahiry azy amin'ilay andro lehibe izay mahalian'ny olona araka ny asany avy. Sambatra izay ilazany manao hoe tsy very maina ny fiasan'ny fanan'Andriamanitra tamin'ny fanahin'ity olona ity. Nandroso izy ary niantombo era-trany. Tsy nanjaka teo amin'ny fiainany ny fitiavan-tena. Ny hafatra tsirairay nomena azy dia efa niraisiny. Izany no namboatra ny lalana ho azy mba azahoany fitahiana lehibe kokoa. Ny dingana tsirairay niakarany teo amin'ny tohatry ny fitomboana dia nanomana anazy hiakatra ambonimbony kokoa. Mamirapiratra aminy avy eo atampony tohatra izany ny taratra mazava amin'ny voninahitran'Andriamanitra. Tsy nihevitra ny ala sasatra izy fa nikaroka mandrakariva ny hatratra ny fahendren'i Kristy sy ny fahamarinany. Niezaka hanatratra ny marika izay azahoan'ny lokan'ny fiantsoana ambony ataon'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy. Izany no fanandramana tokony hananan'izay rehetra ho vonjena. Izany no fanandramana tokony hanananao sy hananako ihany koa. Ka inona moa no mahasakana antsika tsy hanao an'izany fanandramana izany? Nazony mafy Kristy ary aoka ny teny fikasana tanteraka amintsika tsirairay avy eto mba hahafahantsika mandroso ny fanarahana azy. Amen. Vavakasika. Sotroana indrindra iray hoany amin'ny teninao izay niraisinay tamin'ity maraina ity. Mangataka aminao mba hiasa eo amin'ny tontolo misy anay tsirairay avy mba azahoanay hery tsy tanondroka izahay satria efa mihazona anao Kristy tokoa. Anaran'i Jesosy, amen.